avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manolotra ho anao ny vaovao. lesoko ny fitondrana teo aloha tsy fahaizana miaino ireo nanoro ny lalana tokony hitondrana ny firenena tsy tokony hiveriny intsony izany ka ny asony vahoaka sy ny firenena no himasony tsy maintsy misy ny fitohizany raharam-panjakana natiana aza ny ala amin'ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola ho ny praiminisitra Heritsalama Rajoelina. Mihoatra ny 30 ireo olona tratra ny fahampozina nara-tsakafo tao Mahajanga ny farany herinandro teo ary efa manaraka fitsaboana avokoa izy ireo ankehitriny. Vola mitetina 800 tapitrisa ariary no lany tamin'ny fampiasana sidina 4 nandatsahana orana artifisialy ho ministry ny angovo sy ny akoran'afo. Any velany 12 farafahakeliny ireo namony ainy ary 7 naratra mafy tao amin'ny renivohitra Pakistan omaly vokatry ny fanapoahana bomba mahery nataona olona iray izay namony tena teo anoloany tribonaly ny Antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo faterina ny araba tomy klasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avetrany no ndeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity nijoroana drainy tsy fanekeny ireo tsy fanarahan-dalàna samy hafa teto amin'ny firenena ireo kolikoly nanomboka tamin'ny kely hatramin'ireo kolikoly goavana indrindra nambotry ny firenena ireo fanapara-pahefana ka nanaovana ny kely tsy mamindro ny vahoaka malagasy tsy nihaino izany ny ampitondra teo aloha ka nininana mpitsofina sy nandray ho toy ny fahavalo izay nanoro sy nampatsiahany lalana tokony izorana hitondrana ny firenena matoa andatsoratra. Nisy ny tafa tamin'ny alalan'ny Antsotarby nataon'ny filohan'ny fanovana ny Repoblikan'i Madagasikara, Kolonely Raninirina Mikael tamin'ireo diaspora malagasy tao Frantsa, ny faran'ny herinandro teo. Nandritra izany no nanambaran'ny filoham-panjakana fa firenena efa potika no mivantanina ka tsy moramora ny manarina azy ary tsy ho vita rampitso na rafaka ampitso fa mila fotoana. Nambarana ihany koa fa efa miasa, mitady vola, mitady fiaraha-miasa, anarenana ny jiro sy ny rano ary ny fanamboaran-dalana izy ireo ka tsy mihemotra na inona resaka mandeha. Manandanja izany fahavononana sy fahasahiana ijoro izany na inona resaka mandeha araka ny voalaza fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe fa naninona ny firenena malagasy no potika tahaka izany. Maro ny antony fa ny tena nisongadina tao anatin'izay fitotoana fitondrana volomboasary izay dia ny tsy fahaiza mitantana, ny kolikoly, ny tsy fisiny ny tany-tandalàna, fanaovana tantely afa-drakotra ireo harem-pirenena, fa nitsakitsahana ny zo, tsy fahaizana manavaka ny amehana sy ny lara-pahamehana ho an'ny vahoaka, ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-pahefana, ny fikatsahana tombotsoa manokana fa tsy ny tombotsoa ho an'ny be sy ny maro sy ny maro hafa. Vokat'izay, adino tanteraka ny vahoaka malagasy, potika ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana, ary potika nanaraka azy ny toe-tsain'ny fiarahamonina. Tao fanahinina ny potehina ireo soatoavina malagasy, ny sehatry ny fahasalamana, ny lafiny sosialy, ny toe-karena sy ny sehatra politika. Izany indrindra no antom-pijoroan'ny Kolo TV FM hatr'izay ka hatramin'izao anaitra ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ny feon'ny vahoaka ka andraisany fanapahan-kevitra, fanatsarana sy fanovanana fomba famindra. Nijoroana hatr'izay ny tsy fanekenina ireo tsy fanarahan-dalàna isan-karazany, ireo kolikoly samy hafa, manomboka amin'ny kely hatramin'ireo kolikoly goavana, mambotry firenena, ireo fanampara-pahefana ka nanaovana ny kely tsy mba mamindro, ireo vahoaka madinika.
tsy ny haino izany anefa ny mpitondra ny nina nampitsofona ka nandray ho toy ny fahavalo izay nanory sy napatsiahany lalana tokony izorana. Tsy ny haino ny fitaraina ny vahoaka ny mpitondra teo aloha fa vao maika nampiasa fahefana teo ampelantanany ny roso tamin'ny hery famoretany. Niaran'izany hery famoretany zany avokoa ny rehetra saika ho manerana ny nosy na io tamin'ny fiarovana ny fananana eombonana tsy ho lasan'ny vahiny na lasan'olotokana na ihany koa tamin'ny fiarovana ny fananana manokana izay no sasarany sy no hariny tao anatin'ny taona maro. Nanampy ireny olona ireny ny Cool TV FM ny katsaka hatrany ny fanovana sy ny fahitsiana ary ny fametrahana ny tanitandalana. Narahana fidinana ifotony fa nadiadiana lalina izany nijerena izay tena zava-misy marina nakana izay tena feon'ny vahoaka ary nizana nampitaina hoeny ny tompona andraikitra tamin'ny alalan'ny Aino Anjery Cool TV FM. Araky ny fanampitaina dia maro ny tsy faly tamin'izany noho izy ireo very tombotso manokana, very seza sy very toerana ary nisy koa ireo lenjehan'ny fitsarana natao teo ambany mason'ny fitsarana ary koa nahiditra-ponja. Mbola miseho zany fahasorenana izany amin'izao fotoana ka miezaka maneho hevitra mifanohitra tanteraka amin'ny foto-kevitra ijoroany ny Cool TV FM sy ireo mpiara-miasa. Mbola maro ireo tsy mahatsapa fa zava-dehibe ny fisian'ny fahitsiana sy ny fanovana. Ialana amin'ireo tsy maty manota, mpandika lalàna, mpanao kolikoly ka nahatonga ny firenentsika ho amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao. Na inona nefa ambara, na inona fomba atao hitondran'ny hafa izay fahasorenana izay. Mijoro ny Aino Manjery Cool TV FM, mitazona hatrany ny foto-kevitra ijoroany, hanatrarana ny tanjona dia firenena sy vahoaka milamina, miaina tany tandalana, lavitry ny kolikoly sy ireo tsy maty manota izay hita sy voapirofo fa tsy nitondra vokatsoa ho an'ity tanindrazana iombonantsika ity. Averina matetika fa tsy fanenjehana olona sanatria fa ny famerena kasina ny rafitra mijoro, famerenana asina ny lalàna sy ny fampiarana azy tsy misy ankanavaka ka hitovy lenta eo anatrehan'ny lalàna avokoa ny rehetra. Ka na iza mandika lalàna manao ny tsy mety tokony hiaran'ny sazy mifandraika amin'izany araka izay voalazan'ny lalàna hatrany. Tombotsoa ho an'ny be sy ny maro ny firosoana amin'izany ary fototra iaingana amin'ny tena fanavaozana marina. Matoan-datsoratra izay fa tsy maintsy misy ny fitohizany raharaham-panjakana na tiana aza ny ala amin'ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola. Hoy ny Prime Ministra Hery-Tsalama Rajaonarivelo androany. Ankoatr'izay mila vela iasam-pilaminana mpitondra fanjakana hoy ny faneho-kevitra netiny ahafahana mahatratra vokatra aingana sy azo tsapay-tanana amin'izao fotoana izao. Ny Antsiprian'izay. Eo ampamaranana ny fandrindrana ny politika akabe ny fanjakana na ny PGE ho an'ny fanavaozana ny fitondrana amin'izao fotoana hoy ny Prime Ministra Hery-Tsalama Rajaonarivelo nanoloana ny mpanao gazety androany. Ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana raha tsy ilaza fa tsy ny fanambaram-pananana ny fametrahana ny loi de finance initiale sy izay rehetra mifanaraka amin'ny lalàna. Mila fitoniana sy asa ampanginana ny mpitondra fanjakana ahafahana miroso amin'ny fanavaozana raha ny faneho-kevitra. Fanavaozana izay tsy manilika ihany koa ny fitohizan'ny raharaham-panjakana na ny continuité de l'état raha ny faneho-kevitra. Aleo mba tsarainareo amin'ny asa zay fa mba mila fotoana kely ahafahana mahazo vokatra avy amin'io. Izay le fandrasana kely zay no angatanay fa ny milaza hoe tsy miasa zay aloha dia sarotra be ny anaiky an'izay fa misy asa tsy maintsy atao am-pahanginana. Momba n'le hoe fa maninona moa ny loi de finance initiale no tonga dia mivoaka satria zahay zany nanana traikefa amin'le fanampina ny orinasa sy fanaovana paikady ara économique. Dia tsy hoe androany ianao no tonga dia efa tsy ny voniny, tsy maintsy mila fotoana kely zay. Ankoatr'izay, manoloana ny sazy napetraky ny vondrona afrikanina nampiato ny fandraisana anjarany Madagasikara ho aminy, nanamafy ny Prime Ministra fa tsy tokony atao mialoha ny fanasaziana mikasika ny fanelanelana na iraisam pirenena. Raha vao iny fotsiny zao vao nanao suspension le Union africaine ohatrany tsy dia manaraka loatra n'le fetra iraisam-pirenena ny anareo tonga dia nitenenina satria zay membre atao amin'ny SADC. Zay moa zany atao subsidiarité régionale tokony SADC zany mandeha mijery aty dia manome ny conclusion dia zay ireo vao maka an'le décision ka mety misy fe fitondram-panjakana fa zokonjokony any ka matahotra ny hoe miverina any amin'ny any koa ny zavatra misy eto dia
aleo aloha tapenana ny dome aloha sao dia tsika koa ny lasy eo asa mety ho zay ngamba miandalana nefa maika ny fiarenana ny fialana amin'ny fahantrana sy taketra navela ny fitondrana teo aloha fa indrindra ny firosoana amin'ny fampaleovatena raha toe-karena sy ara-politika ny firenena raha ny faneho-kevitra hatrany raha tsy aivina nanamafy ny filohampanjakana ny koloniely Mikael Randrianirina fa tsy maintsy mampiseho vokatra ao anatin'ny 2 volana farany ela ny minisitra tsirairay andrasana fepetra izay tsy ahitambokatra ao anatin'izay fotoan'izay andrasany vahoaka araka izany ny fivoarany asa ataon'izy ireo. Nanatanteraka fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina Androany ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta. Antony raha ny fanazavany Prime Ministra ny ahafantarana ny tombam-pananana ny idirana sy ny voana tao anatin'izay governemanta izay. Taratry ny fanavaozana sy ny fampanjakana mangarara ny fanaovan'izay fanambaram-pananan'izay raha ny faneho-kevitra trany Tsiara Soarvelo. Ny roso tamin'ny fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana Amboda ny maraina teo ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tarihiny Prime Ministra Hery Rajaonarivelo. Adingana maneho ny finiavan'ny governemanta hanamafy ny fahitsiny ny fandraisana andraikitra ary ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny asan'ny andrim-panjakana izany fanarahana ny fepetra takin'ny fitantanana mahitsy sy mangarahara amin'ny asa-panjakana ihany koa ny faneho-kevitra. Mba olona manara-dalàna daholo izay ary anatin'ny mangarahara ary miady amin'ny kolokolo izany hoe fantatra ny tombam-pananana idirana fantatra ny tombam-pananana ivoahana dia izay ngamba ny tena antondiana lehibe ny tena zava-dehibe izany dia le fanarahana ny lalàna velona tokoa dia tanterahanay izany araky ny voarakitry ny lalàna velona. Zava-dehibe ny fanarahana ny lalàna velona izay tafiditra ao anatin'ny fanovana raha ny faneho-kevitra trany araka ny andininy ao amin'ny lalam-pandrenana fa 140 andalana faharoa tsy maintsy manao fanambaram-pananana amin'ny HCC na amin'ny Bianco ireo olona mitana andraikitra amin'ny fanjakana. Andrasana araka izany ny fanarahana na suivi amin'izany fananana izany tsy hiteraka aiay ho an'ny vahoaka tahaka ireo tao anatin'ny fitondrana teo aloha izay mahaberesaka ankehitriny. Andrasana ny fanovana sy ny fahavononana ampafantatra izany ny vahoaka amin'ny anarany mangarahara. Avelantsika eo izay vaovao manodidina ny governemanta Hery izay. Fanatsahatra ny fitsarana ny fanenjena ny mpanolo-tsainy ny Antananarivo Albon Rakotonirina sy Clémence Rarinirina araka ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitsarana tamin'ity androan'ity. Ny fidirana ankeriny teny amin'ny lapany antenimieran-doolona ny voalaza fa nitoriana azy ireo raha iverenana makasika izay raha izay rina fitiavana. Niakatra fitsarana androany rarana nenjehana ny Albon Rakotoarisoa sy Clémence Rarinirina. Izy ireo no ampangana ho niditra ankeriny tao amin'ny lapany antenimieran-doolona tamin'ny hetsika fitariana bidon jaune ny andro ny alakamisy fa 12 ny volana septambra lasa teo ka anton'izao nitoriana azy ireo izao. Tsy tonga ny mpitorina ny fanazavan'ny mpisolovava nanapa-kevitra amin'ny tsara fa nahatsahatra ny faninjehana ireo mpanolo-tsaina an-tanàna n'Antananarivo ireo araka ny didina avoaka ny fitsarana androany. Hitatsika ny rariny sy nisiny ary tena nandeha araka ny fanajana lalàna tokoa satria aty amin'ny adeloka isika dia ilay fanajana lalàna hoe application stricte ny code pénal na izay lalàna faninjehana eo zany no atao amin'ny faninjehana ny olona anankiray. Ny fampanoavana izay mafisiko hoe maître de poursuite na hoe tokony faninjehana dia nangataka izy ny anatsarana ny faninjehana zareo menada satria izareo izay tokony faninjehana dia mahita fa tsy misy akory tokony aninjehana zareo ireo ary ny mpisaraka mokadidy moa zany taoarinan'ny débat dia namoaka didy teo ny eo ihany nanatsahatra ny faninjehana zareo menadareo rehefa tsy constitué infraction na tsy imputable au prévenu zany amin'ilay olona izay injehana ny eloka anankiray la décision sera un renvoi de fin de la poursuite. Tsy ivona nosamborina tamin'ny fomba feno erisetra Albon Rakotoarisoa sy Clémence Rarinirina tamin'ny andro ny 17 ny volana septambra io taoriny ny hetsika fitariana bidon jaune ny andro ny 18 ny volana septambra teny amin'ny lapany antenimieran-doolona. Niakatra fitsarana avy hatrany izy ireo ny arivan'io ka nipetraka teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Ny taleny fiarovana tao amin'ny Sénat no nitory azy ireo ka izao nofoana ny fitsarana izao.
voasambotry mpitandro ny filaminana omaly tany Toamasy ny Rinara Kotomanga. Fitoriana momba na raharaha famotsim-bola sy fanararao tapa-efana no miandry azy ny teo anivo Ministera ny Fitsarana. Tsy misy ambony lalàna ka aleo ny fitsarana no anasazy izay vao marina fa meloka. Eto amin'ny firenena ho ny Folo Nasionaly ny Antoko HVM tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay. Raika me folo andro teorinana moany fanjakana dito fandrarana tsy fahafahana mivoaka ny Madagasikara tamin'ny fahatelopolo ny volana Oktobra lasa teo voasambotra omaly ariva tany nitetezam-bary Tomasy ny Rinara Kotomanga sy ny vadiny araky ny fampitambavao avy amin'ny Ministera ny Fitsarana noho ny raharaha famotsim-bola fanararaotana fananan'olona fifanolana tombontsoa manokana eo amin'ny sehatra arakasa no antony isamborana azy raharam-pitsarana maro ihany koa no miandry azy tsy misy olona ambony lalàna hoy ny Folo Nasionaly ny Antoko HVM ka ny fitsarana no aleo anasazy izay vao marina fa meloka amin'ny raharaha mahavoasaringotra azy. Amiko zany tsisy olana mihitsy ny anaovana fanadihadiana an'izay eritreretina fa manana andraikitra amina zavatra tsy manara-dalàna. Rehefa aveo ny fitsarana no itsara ka raha ohatra moa diso hoe tsy marina le izy de vita zany zay. Fa ny tena tsy azo ekena kosa aloha de hoe ny mpanao politika de fanarakaraka anao akôro politika eo de samy miala zanako tsy mety zay zany makaleon'ny olona hoe potika foana ny firenena fa to mifanaraka ho azy eo ny mpanao politika rehefa aveo de tsisy bedy ozy ny fitenenana ry tanora ka zay tsy mety zay de ozy hoe afako ny amin'ny fitonam-panjakana de rehefa mafany tohatra tsika de avy any ambony ny fafana voalohany fa tsy aty ambany ny tohatra ny fafana voalohany satria nisy premier ministre teto nandritry ny firy-taona nisy filoham-pirenena teto ary misy koa reo raha-tsy mangaika maro samihafa eo amin'ny lafina privé io na fanjakana io tokony jerevana an'izany fa tsy nahantrahantra foana akory ny firenentsika. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana mamaly ny fitakin'ny mpitolona teny Ankianjy Sofiro Soniny fitondram-panjakana amin'ny fanadiovana sy fandraisana fepetra ho an'izay niray tendro tamin'ny famotehana ny firenena ampanjaka ny tany Tandalana. Tsy mety ngay Andra Joel sy Tsay Kristian niaraka taminy anie ny délestage hoe niaraka indositra niaraka taminy. Mbola eto amintsika daholo ny fahaserana napetraka ireo olona ireo. Mbola misy olona manotoana eto mba tsy havitana zavatra araka. Zay no nianapitsika fitondram-panjakana ary anisy fanampiana mba hitan'ny vahoaka zany ny fanadiovana an'izany hoe tato tokoa nisy alatra very tato volamena iny reny valizy mavesatra be hoentina vezivezy eo ivato reny ahoana ny tsisy nahita teto Madagasikara fa misy vola be da be mivoaka eto fanadiovam-bola zay atao eto any amin'ireo orinasa-mpanjakan'ireo ny SMMC ny port ny CNAP sy ny sisa aloha zany azava zany ne mampahantra antsika io ahoana ireo marché public be da be toatra namena olona namanamana fotsiny de be da be tsy vita ahoana ny tsy anazavana an'izany tsy maika ave zany ahoana ny tsy amaika an'izany de ozy tsisy tokony atahorana ane zany Mbola maro eo anarana tompona andrakim-panjakana teo aloha voatonotona tamin'ny raharaha mamofopofona kolokolo sy fanodikodoana mbola mpanjakana andrasan'ny mpanara-baovao ny toy ny fanadihadiana azy ireny raharaha toy ny Boeing 777 ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena toy ny volamena ny sokatra. Fa nahitana trangana fahapozinana ara-tsakafo tao Mahajanga nanomboka ny alahady teo. Sakafo nandritra ny lanonana nalehan'izy ireo ny farany herinandro tany Amborovino Everina nitarika ny fahapozinana ka mihoatra ny 30 ireo tsaboana any amin'ny hôpitaly ary efa tsy misy ahina ny fahasalamany amin'izao fotoana izao. Anja Robert Kolomajanga. Marary miisa 330 tratry ny fahapozinana ara-tsakafo nandritry ny lanonana tao amin'ny tiny mission sa Amborovino Mahajanga tamin'ny sabotsy favalo ny volana novambra teo no tsaboina ao amin'ny hôpital Jean Paul II Antanimalandy nanomboka ny alahady fa 7 ny volana novambra hatramin'ny omaly fa 10 ny volana novambra. Saika ireo tanora missionnaire mianatra teny soratra masina avokoa izy 330 ao amin'ny hôpital Jean Paul II Antanimalandy ireo. Mitaraina ny zavatra nanjo azy ireto tanora ireto. Ny sasany moa zany ariva iny de fa hitany fa tsy azo azy ny vatany. Fa ohatra nanaka manokana zany tamin'ny ariva iny mbola nilamina fa efa famaraina le avy any am-piangonana iny zany zay vao hitako tena nangotsoka le kiboko. De nanomboka efa fa mivalavalana zay fa tsy de nahoako satria ataorako ohatrany hoe tsy fazakako an'le sakafo zany. Kanjo ao jerevako namako nanjonitra ohatrany hoe vombarika daholo zay jiabijiaby samby nanjonitra samby jerevako ny sasany ambony fandriana de teo zany nieritreritra hoe sode ny sakafo iny mba ny zavatra tsy zaka
de teo am'izay zany zay samby tsisy ny taraina zany fa samby ny tarainana ny tenany daholo de nalefa dokotera daholo de zay zao aty zao fa za zao tenako fa normal mivatako aloha le manintsy may izy satria izy tondra manintsy may de le manintsy may taminazy zany fa afaka zao fa le kiboko zany tena hitako mbola marary am'izao tsy le fivalanana marary ny kibo de nangatsika de lasa narary de lafa nahoditra be tsy nandoa tsy nandoa fa misy namako fa nandoa za tsy nandoa de mivoaka ho isateteky foana après 15 minutes de mandeha WC foana de zay zany fitrangana reto de mitondra hafanana be sy atsiaka de lasa manjary fanina vatantena araka fandiniako manokana maloha zany de favotany mayonnaise maraina loatra de ariva loatra moa sefa sakafo teo amin'ny tamin'ny efatra teo de tsapako hoe mijanona ela be loatra le fomba mijanona ela be loatra le favotany le izy de miandro raha teo koa mafana de mivetivety le izy de miova be le sakafo mavesatra nivadika no ahina niteraka izao fahampozinana ara-tsakafo izao saingy nahitana soritra-retina hafa zay saika nitovizany avokoa izy 3 mianadahy ireto raha ny fanazavany ny mpitsabo de ninana gâteau reo ninana jus de ninana riz cantonné de ninana lasary laisoa de akoho friture akoho frire de salade de pâte zay zany ny sakafo noandro zareo fa hatreto aloha mbola tsy tonga am'le fizahana fitalinany hoe inona le sakafo vo marina fa nazahoandro am'le poizina anisany nandray anjara amin'ny fahavoazy andreo ny fièvre typhoïde na tevofoatra ozytsika satria rehefa natao ny fitalinany analyzy de izy rehetrarehetra atao ohatrany nahitana fièvre typhoïde avokoa mandidina ny zato teo ireo olona namonjy lanonana tao Amborovy Mahajanga ity ny 3 tamin'izy ireo araka izany no fantatra fa notsaboina tao amin'ny hôpital Jean Paul II Antanimalandy izay efa mihatsara avokoa ny fahasalamany marary misa 10 hafa kosa notsaboina ao amin'ny CHU Mahavoky Atsimo raha ny loharanom-bavao raha toa ka manaraka fitsaboana any amin'ny hôpital sy ny klinika hafa eto Mahajanga kosa ny sasany tamin'izy ireo raha ny loharanom-bavao hatrany vaovao ny toe-karena vetivety fotoana nararotana ny fanovandrafitra eto amin'ny eo amin'ny resaka fiarikarena ny fisian'ny fanovandrafitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho ny fivondrona amin'ny mpandraharaha malagasy nandritra ny andiany fahavalo tamin'ny dialogue public privé ny arahana tamin'ny mpiara-miombonantoka tamin'ity androanyity ilaina ho ny fanazavana ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina isiny marimaritra iraisana ahafahana mampandroso ny toe-karena malagasy tojondrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay mampandroso ny toe-karem-pirenena ny firoborobony ny sehatra tsy miankina rehefa mahazoina ny fandraharana sy ny firoborobona ara-paritra ary ny famokarana ampy ny vokatra eto an-toerana manana fidiram-bola mahavelona ny mpiasa ary miha-matanjaka ireo orinasa tena ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny ara-toe-karena ary ny fanjakana ao anatin'ny dialogue public privé hanatsarana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra ny zavatra tsy mety zany dia le hoe ahoana tokoa no tsy isin'ny ampimamba eto anatin'ny lafiny ara-toe-karena zany raha izay faharoa ahoana no ahafahan'ny fanjakana mihaino bebe kokoa ny etaeta ny sehatra tsy miankina ary indrindraindrindra mametraka tetikasa sy mametaka stratégie zany tena hoentina tokoa mampandroso ny sehatra tsy miankina fa rehefa mandroso ny sehatra tsy miankina mazava ho azy fa efa misy dingana lehibe vita zany amin'ny fampandrosona ny firenetsika ny zavatra takinay dia mazava ho azy hoe ahoana zany ny aty amin'ny lafiny araketra ahoana ny aty amin'ny lafiny lalana sy ny herinaratra ary ny rano ary ny farany dia ny hoe ahoana tokoa ny famatsim-bola mety azo anampiana ny mpandraharaha mba hivelatra kokoa tsy ny mpandraharaha lehibe ihany fa eo koa ny mpandraharaha salasalany sy madinika tanjon'ny dialogue public privé ny hijerena ireo sakana amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa ka hiatrehana izany sy ny hitondrana vahaolana mba hisiany ny fitomboan'ny toe-karena isan'ny voaresaka matetika androany ny fandanjalanjana ny etra alaina amin'ny orinasa eo ihany koa ny fanolorana fanavaozana na politika manampy amin'ny fampandrosoana ny asa sy ny fampiasam-bola
ny fanatsarana ny fifampitokisana sy ny fangaraharana dia ny olana fototra moa zany amin'ny fandrarana amin'ny akapobeny sy amin'ny fiarikarena eto Madagasikara dia fantatrika tena olana ara-drafitra mihitsy zay ararotina tiana ararotina mihitsy zany le fotoana hoe ro fondation eto Madagasikara amin'izao fotoana zao mba andinihana koa zany amin'ny fanavozana ara-drafitra zany ny lafin'ny fiarikarena sy ny fandrarana amin'ny akapobeny eto Madagasikara. Mitana anjara toerana lehibe ihany koa ny mpiara-miambonatoka izay manampy amin'ny fandrafetana paikady ampandrosoana ny toe-karena miaraka amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny vondrona Europeanina sy ny EDBM na ny Economic Development Board Madagasikara no niaraka tamin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina niatrika ny andiany fahavalo tamin'ny table ronde économique. Mitaky ny anarenana faran'izay aingana anzotra an-dalamby fianaratsoa Kotesta mampitohy an'ny fianaratsoa sy manakara ampiasa ny FCE misotro ronono amin'izao fotoan'izao ahafahana mitatitra ireo vokatra. Mitaky ny andoavana ny fisotron-dronono sy karama tsy voaloha ihany koa izy ireo ary anaovana fanadiadiana amin'ireo tompona andraikitra tantana an'ity zotra an-dalamby fianaratsoa Kotesta ity ny antsipirian'izay. Nopotehany any Rajoelina sy ny fitondrana teo aloha ny fitanterana an-dalamby mampitohy an'ny fianaratsoa sy manakara na ny FCE hoy Rajoma Kabary mpiasa ny FCE misotro ronono. Antaonany maro ny tsy voaray ny fisotron-dronono ny mpiasa ary ambolany maro ihany koa no tsy nandray karama ireo mpiasa amin'izao fotoana. Ireo loha masinina novidiana sy mba tsy mandeha. Io masinina io izay efa niteraka loza sy nahafatesana olona. Dia ampanonteny tamin'ny filoham-pirenena tamin'izany no tsy mety io fa hamono olo natao akery ny fandefatsana masinina io namono olo tokoa le masinina ary olo any am-polo maty fa telo no rosana. Taorian'ny fahafatesana ny tao agnatin'ny loza dia tsana andeha koa ireo masinina reo fanakarina ty Antananarivo masinina aloha masinina telo zay efa tsy azo ampiasaina tsony dia ny vokany agnatin'izay dia zao tsy nahavita karamany mpiasa ny orinasa fa misy retraité fa 10 taona tsandray ny pension ny ao perinasa 10 volana tsandray ny karamany ka ao agnatin'izay rehetra zay ny fiainan'olo amin'ny faritra agnatin'ny vakivakin'ny lalambe igny zay mifandray amin'ny manaka fianarantsoa sy manakara dia tena agnaty zao ny clave satria tsy misy amanetagna mamboka. Mila jerena aingana ny famahana ity zotra an-dalamby mampitohy an'ny fianaratsoa sy ny ilany atsinana ny Madagasikara ity hoy ny fanazavana fa iankina ny toe-karen'ny faritra iray manontolo indrindra ny famoambokatra amin'izao fotoana fiakarany litry izao. Mangataka ny sin'ny audit ny fitsiriana amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny FCE izay mampiayay izy ireo ahafahana manarina ity zotra ity. Mangataka aloha masinina anankiray alaina ao amin'ny Madarel alaina satria misy loha masin'ny FCE na alaina tatya nefa sanaverina antsony. Mangataka koa zay hagnesorana ny directeur de transport ao amin'ny ministère dia tena manodikodina volany io lalambe io. Ny ao any FCE manokana zany misy vola 5 milliards isa-taona agnapiana ny FCE sahita io vola io zany hoe milliards d'ariary. Akoatra zay nisy vy 700 tonnes namidin-draha reo tsy fanasarana ny lalambe nataondreo fa ny fihinanam-bola famitehana ny lalambe. Akehitriny garany manakara zao dia ny mpampianatra vatomanga po ampiasaina zay tsy fantatra lalagna tay mangatagna iny hameregnany ny gara mpiala-tagnany FCE hameregnany ny mpiasa amin'io gara io. Fotoana anararotana amin'ny fanavozana ity sy ampitaterana ity amin'izao fanovana eto amin'ny firenena izao. Azo tarina amin'ny fitanterana an-dalamby manerana ny Madagasikara ihany koa. Dia izay ihany koa no entsika misendredivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fitakiany ny mpiasa eo anivon'ny jirama amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny fitaraina ny fianakavian'ireo rovavy voasaringotra tamin'ny raharaha kokaina tany Nozobe ny volana Martsa. Lasa teo anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Salame, anaovy papier génique amin'ilay tsara nina mba azoazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier génique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasa ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio coucou.
mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. C'est doux, la douceur au quotidien. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît. Précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Steyr, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Ndao ifety ho an'ny Black November ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 Blade amin'ny vidiny miavaka 219 000 ariary monja sy ny Wiki 25 69 000 ariary fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgradeoigna ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Astor Zuma.g sy Kibo.g fotoana. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Ho tapaka avokoa manomboka rahampitso ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama. Raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'ireo mpiasa dia ny fanesorana ny tale jeneraly orinasa Jirama sy ny fanafoanana. Ilay sata vaovao napetraka ny fitondrana teo aloha ireo mpiasa. Nandritra ny fitokonana vaobe androany. Nilaza kila ny minisitra tompon'andraikitra fa tsy handefitra amin'ireo olombitsy mpanakorotana eo anivon'ny orinasa Jirama sy manao sorona amin'ny mpanjifa ihany koa. Amin'izao fotoana izao, Daniela Minoaso. Araka ny fampitandremana izay nataon'izy ireo, niroso tamin'ny fitokonana vaobe ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama manerana nosy tamin'ity androany ity. Anton'izany ny fanazavana ny tsy famalina ny fitakiana nataon'izy ireo. Ohatra amin'izany ny fanafoanana ilay sata vaovao napetraky ny fitondrana teo aloha sy ny fanesorana ny tale jeneraly ny Jirama ankehitriny. Izy ireo izay roso amin'ny fanapana ny jiro sy rano rehetra manerana nosy manomboka rahampitso raha tsy mivoaka ny didim-panjakana manafona ny fampiarana ilay sata vaovao napetraky ny fitondrana teo aloha fa ihany koa raha tsy miala amin'ny toeran'ny tale jeneraly ny Jirama ankehitriny ho hiatrany ireo mpiasa. Hatreto aloha zany dia ny mpiasan'ny Jirama rehetra no avoakanay amin'ny toeram-piasana mazava ho azy fa ny asan'ny Jirama ny mandefa jiro sy rano. Ka rehefa tsisy any amin'ny toeram-piasana ny mpiasan'ny Jirama zany dia ho tapaka ny jiro sy rano ry alana atsiny amin'ny vahoaka malagasy. Iantsonay ny vahoaka malagasy hanohana anay indrindra ho an'ny rapitso andao hanao barazy tadavina le DG iny dia ateritsika ny vato izy aleo izy andeha hody dia isika malagasy avy eo mifampiresaka. Ny mpiasan'ny Jirama efa tena leo anazy tsy hisy fifampitokisana intsony misy transfone zao may dia tsy maintsy verifeny. Izy zany efa tsy matoky mpiasan'ny Jirama intsony, mpiasan'ny Jirama koa tsy mila anazy intsony. Araka izany, tsy hisy sokatra avokoa ny masovony Jirama rehetra manerana nosy ho an'ny rahampitso ka mpiatra service zero ireo mpiasa raha ny fanambarana trany. Isana natevin-darana ity fitakiana teto Antananarivo renivohitra ity ny tao Mahajanga sy Atsiranana ary ireo fatra hafa manerana nosy. Izy ireo izay samy nanamafy fa mitovy ny fitakiana dia ny fanesorana ny tale jeneraly ny orinasa Jirama sy ny fanafoanana ilay sata vaovao. Etsan-daniny, nivoaka tamin'ny fahanginany ka tsy handefitra amin'ireo olombitsy manakorotana ny eo anivon'ny orinasa Jirama. Efa nandroso vahaolana manoloana ny fitakiana ataon'ny sindika ny mpiasan'ny ministera
ka isan'ny kendrenany anisy mpantsiana ekeny rehetra ireo andalana mila marimaritsiraisana amin'ny fanitsinany sata amin'ny feny jirama. Misy ihany koa ny fangatana fitsiriana na ny audit amin'ny fitantanany Italie Générale sy ny lafiny ara-bola. Ka ny valiny io no anamarihana na misy ny vokatra azo na sanatria tena misy ny tsy mandeha amin'ny loniny amin'ny fitantanana ka hitondrana ny fanampan-kevitra. Manoloana ny ezaka rehetra efa natao nefa dia misy ireo minimana korotana. Lasa fanakonana fanakorotanana izay atao zany ilay lazaina hoe fitokonana. Hita sy tsapa ohatra fa tsy mifanaraka amin'ny fotoana voatondro mena ny mpanjifa ny fe-potoana matapaka ny herinaratra. Misy arak'izany ny tompon'andraikitra no esorina tamin'ny toerany eo anivon'ny foibe misana ny fitsintsarana ny herinaratra amin'ny jirama ary miditra amin'ny fanadihadiana lalina izahay ankehitriny. Mampikaikaiky amin'ny vahoaka ny tsy fanajana ny zony hanao fitarainana vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra satria tsy mandeha ny foibe mpifandraisana amin'ny mpanjifa na koa ny call center. Eo koa ny fanakatonana antery ireo masivoan'ny jirama sy amoahana ireo mpiasa izay mazoto asa ka vola mitentina 20 miliara ariary no efa tsy tafiditra amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa vokatra izany. Misy ireo mandika ny lalàna ka miankiandry ny jiro sy manapaka herinaratra tsotra izao toe-javatra tsy azo ekena velively izany satria sady fandikan-dalàna no manakorotana amin'ny fiainam-bahoaka. Ankoatra izay, andrasana avy amin'ny sendikany mpiasa ireo laharana sy atota taratasy momba ireo mpiasa niditra ponja. Ampitaina ministeran'ny fitsarana izany, hodinina lalina tsirairay ahafana mijery ny rariny sy nitsiny. Maleo tena ny fitsarana ho iatran'ny minisitra tompon'andraikitra, ary misy ireo ambaratonga maefa isan-tsokajy ny hijery izany. Vola mitetina 700 tapitrisa ariary no lany tamin'ny fampiasana sidina 4 nandatsahana orana. Hoy ny ministry ny angofo sy ny akoranafo androany nahazo Madagasikara vokatra goavana izany toy ny fitsitsiana 2.20 miliara ariary tao anatiny 2 andro. Ny antsiprian'izay. Nandamy vola 700 tapitrisa ariary ny fanatanterahana ny sidina 4 nandatsahana orana izay nahafahana namokatra 720 megawatt fanampiny ao anatiny 12 ora raha nitatitra avy ao anivon'ny ministerany angofo sy ny ankoranafo androany. Niteraka tahelo-bola 2.20 miliara ariary izany raha ny fanazavana. Anisan'ny vahaolana natao nandritra ny 2 andro dia ny fandatsahana orana artifisialy 700 tapitrisa ariary no nanaovana ny fandatsahana ny orana artifisialy nandritra ny 2 andro nahazahoana 720 megawattheure ny 2 andro ka nahafahana nanafoana zany ny fahatapahan-jiro vokatry ny tsy fampina na ny délestage tournant hatramin'ny 10 novembre 2023 teo. Afaka niovina tokoa mantsy ireo milina telo en décalé ka nanome hatramin'ny 520 megawatt raha ohatra ka manodidina ny 90 megawatt monja zany teo aloha. Nahafahana ntsitsolika na chefo zany 9.3 etsilitatra ary gasoil na LFO 9 sy 3 etsilitatra zany. Ireo mitambatra dia fitsitsiana vola mitetina 2 miliara sy 20 tapitrisa ariary. Ny fitsitsiana ara-toe-karena no anisan'ny tena nanamarika ny paikady hoy ny ministra ralitera ny Ando Juris nampiakatra ny famokarana herinaratra tao amin'ny toby stratégique en décalé io fandatsahana orana artifisialy io ka anisan'ny tombo lehibe izany raha ny fanazavana trany. No amafisin'ity ministra ety ihany koa fa efa iroso amin'izao fotoana ny fanadihadiana rehetra manoloana ny fangatahana ireo mpiasa avy eo anivon'ny orinasa jirama. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-bavao amin'ny TLT dia tsy iza faniriana ary Samirana chargé de communication avy eo anivon'ny MED na ny Madagascar entreprise développement miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Misy ny forum national des entrepreneurs moa zany miditra amin'ny andihan'ny fafito izy ity izay homaninareo afaka andro vitsy manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io inona mampiavaka azy hoarina amin'ireo andihany teo aloha Mirana. Faly miarahaba ny eto amin'ny plateau dia miarahaba ihany koa ny any an-trano. Andihan'ny fafito amin'ny forum national des entrepreneurs ho karakaraina amin'ny le pavé Antaninarenina ny 14 sy 15 novembre ho avy izao mitondra ny thème entreprendre autrement moteur de la transformation économique et digitale. Izany hoe hisehatra amin'ny digital kokoa isika satria tsy afa miala amin'izay intsony ny asa fandraharahana eto Madagasikara. Inona moa zany ny tena isan'ny tanjona ao anatin'ity forum ity Mirana ary iza ihany koa ny acteur nareo mpisihatra andrasanareo ho avy mandritra an'ireo andro ireo.
Ny tanjon'ny forum hatramin'izay ka hatramin'izao dia tsy miova. Ny amondronana ny acteur économique, ny mpanjara-madinika sy mety hoe ireo mpiara-miombonantoka sy mety ho mpiara-miasa ahafahana hivelatra kokoa amin'ny sehatry ny fandraharahana. Zany hoe ao aorian'ilay famondronana zany dia mety hoe misy karazana inona zany no azon'ireo mpandray anjara amin'ity forum ity ratsorina. Ratsorina dia carnet d'adresse no hivelatra. Ao ihany koa ny fahalalana izay tompo satria misy ny manana traikefa amin'ireo sujet ireo ho avy mandritra ny 2 andro izay zara ny traikefany amin'ny mpanjara-madinika. Inona ny efa isan'ny ataontsika hoe vokatsoa azon'ireo mpandray anjara nandritra n'ireo andiany enina teo aloha? Ny vokatsoa dia ny fivelaran'ny fifandraisana, izany hoe ny réseau. Eo ihany koa ny fahalalana, fa eo ihany koa isan'ny mampiavaka ny forum ihany koa ny fikarakarana ny speed business meeting, izany hoe fifankahitana mivantana eo ny eo amin'ny mpandrara sy ny mety ho mpiara-miasa na mpiara-miombonantoka. Ndao ary oetin'ny fanentanana farany anakatonantsika ny resadresaka mirany. Manentana antsika ho tonga amin'ny le pavé Antaninarenina ny 14 sy 15 novembre izao. Mandritra ny Forum national des entrepreneurs izay mitondra ny thème entreprendre autrement, moteur de la transformation économique et digitale. Mandritra ny fotoana ihany koa dia isy ny fanangonana ny anarany izay sitraka ny fiofanana tolotry ny MED, promotion farany amin'ity 2025 ity. Fa ao anatin'izay ihany koa dia ahita isika ny espace digital corner, izany hoe isy espace natokana ho an'ny numérika. Dia ahita démonstration sy fifampizarana amin'ny manana traikefa amin'ny resaka digital isika. Ahoana ny atao raha ho an'ireo olona liana zany tia handray anjara ao anatin'izay na ny mpandraharaha ihany koa? Afaka manantona avy hatrany mandritra n'ireo 2 andro ireo. Afaka ataonao ihany koa ny mandefa afatra ao amin'ny message privé ny page ny Madagascar Entreprise Développement sy ny Forum national des entrepreneurs amin'ny alalan'ny fandefasana ny anarana feno, ny thème tianao hatrena sy ny laharana azahoananao. Ankasitrahan'ny Irina Arson Mirana avy eo anivon'ny Madagascar Entreprise Développement tao anatin'izay fanampanazavana izay fanandeha anjambany hatrany fitantanana ny trano fiantohana mama taoriantona 120 noho ny tsy fisian'ny fitsirihana mazava ho ny mpikambana izay ahitana ny fikambanan'ireo mpitatitra ihany koa izy ireo izay roso amin'ny fametrahana fitoriana mikasika ny fandrobana ny fanakorotana nataon'ireo tompona ndraikitra sasany eo anivon'ny trano fiantohana. Eo koa ny tsy firarahina tamberimbidy izay tokony makany amin'ireo mpitatitra sy ireo mpanjifa ny antsiprian'izay. Ny taona 2024 no nisy fitsirihana farany nataon'ny commissaire au compte teo anivon'ny trano fiantohana mama. Taorian'izay nandeha anjambany ny fitantanana tsy fantatra mazava ny fivoahany ireo vola tsy toko tsy firohana miditra eo anivon'ny trano fiantohana. Antony tsy maintsy isiany fitsirihana na audit eo anivon'ny trano fiantohana mama raha ny fanazavana trany. 20 sy 20 3 sy 4 sy 4 dia tsy mbola nisy état financier voajery ny commissaire au compte ka nafanana hita fa mazava sa tsy ny compte eto anivon'ny mama. Dia zay zany noezaka ny arahana tamin'ny ireo tompona andraikitra maro samihafa tato anivon'ny mama mba hamoahana an'izay amin'ity taona ity, zany hoe amin'ity taona ity dia tokony isy nanana ny état financier 2022, 2023, 2024 ny orinasa mama mba hafahana amin'izay miantso fivoriam-be sady hampafantatra ny fahasalamana arabolan'ny orinasa. Ankilany, malona ny fanambarana nataon'ireo tompona andraikitra sasany teo anivon'ny trano fiantohana mama izay nitaky ny fandravana ny filakevim-pitantanana izay voalaza fa tsy manara-dalàna no sady efa lany fotoam-piasana ny taona 2024 fa ihany koa malona ny fikasan'olombitsy anakatona ity trano fiantohana ity ametraka fitoriana ary tsy anaiky ny endrika fanaratsiana sy tsy firarahina ny tamberimbidy izay tokony atao amin'ny mpitatitra sy ny mpanjifa ary ny endrika fandrobana tao anivon'ny trano fiantohana ireo mpikambana anatin'ny trano fiantohana mama izay ahitana ny fikambanan'ireo mpitatitra eto Madagasikara. Ny solitena ny syndicat-ny fanavozana ny fitaterana malagasy raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Orinasa naoriny mpitatitra hoy izy ireo ny trano fiantohana mama. Ny mpitatitra ihany koa no nametraka ny filakevim-pitantanana ka tsy azo ekena ny fanaovana tantely afadrakotra sy fanakorotanana inina atao amin'ity orinasa ity. Iaraha malala sy raha mahita fa misy tena fandrobana
nataon'ireo mpitantana tato nanomboka tany amin'ny tompon'andraikitra ambany ka hatrany amin'ny tompon'andraikitra farany ambony fandrombana amin'ny lafiny betsaka takany fivarotana ny fananany orinasa ankolaka fampitomboana ny saran'ny facture zay tsy ara-dalàna sy tsy mitombona fanaovana kiatsano an-trano na amin'ny fampidirana mpiasa zany na amin'ny resaka tombam-bidy rehetrarehetra ka amoam-bola de lasa kiatsano an-trano nataon'ireo tompon'andraikitra tato hitanay sy henonay ny fitarenan'ny mpitatitra na amin'ny resaka fanaonitra ara dia tsy mandeha amin'ny ara-dalàna fa misy akana pourcentage ka noho izany a dia tsy anaiky izahay efa anatin'ny fandaminana amin'ny fametrahana filakevim-pitantanana vaovao amin'izao fotoana ireo mpitatitra sy mpikambana ao anatin'ny trano fiatohana mama raha ny fanazavana trany lafomba vao hafa velotaraina ny fianakavian'ireo rovavy mbola voatazona ao amin'ny fonja n'Antanimora isan'ireo voarorota amin'ny raharaha kokaina tany Ozobe ny volana martsa samy efa navoaka ny fonja ny 5 oktobra teo avokoa ireo zandarovaly sy sivily 3 voarorota amin'ity raharaha ty raha toka tsy mbola navoaka izy ireo misy fitanilana ho ny fianakavian'izy ireo ny fepetra noraisina ka tonga lanja sorabavety teny ampaky reto fianakaviany reto androany nanao etsika fanairana mikasika zay raharaha zay ny Antsipriana mampahafantatranao zahay Andriamatoa filoha fa mbola voatazonao tsy ara-dalàna ireo olona reo notsongaitsongaina rehefa navoaka tamin'ny le 15 ity afera ty nefa afera ray ihany mahagaga anay zay zavatra zay tena tsy mikasika andreo rovavy mihitsy io novaky ny colonel Patrick Bantsilana iny afera iny colonel Patrick ny teny hoe avao ireo afera rehetrarehetra mikasika ny cocaïne fa tsy mahakasika andreo an'ny PMC Kristan teo aloha io sy an'ny Mamy Ravatomanga ary dia nilatsaka tokoa nandray andraiky tokoa ny fanjakana nanafaka andreo fa 10 ihany nafahiny fa 2 mbola janony ao inona ny antony io zay mahatonga anay manaitra ny fitondrana fa misy raha tsy mety ato misy zavatra tsy mety arenina fanavaozana fanarenana izay no matimatesany sy voiziny zao fitondrana izao koa dia miangavy zahay mangataka zahay ny amohana azy rahampitso dia rahampitso tsy mbola vita ny tolona ireo vahoaka amin'ny distrika Analalava amin'izao fotoana izao eo ny faratsian-dalana nampijaly azy ireo antonany maro mahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-palema na manjaka ny raha matahora sy ny fanararota-pahefana voahitsakitsaka ny fahalalahana maneho hevitra tony-tranga atao amin'ny commune Andrevirevo tsy navela mpitandro ny filaminana sy lehibe ny boriboritany aneho hevitra ny kalalahan'ireo vahoaka tany an-toerana fa nampanazavana raha mampanahelo zahay keto nihezaka zahay zany hangala merane teto agnatin'izay zahay zany afandroniny nandeha taroa naverigny fogna tsy voafantsiky le gendarme délégué mampilaza aminare ambara tonga any ambony are manampefagna anare zany raha mandrenay zay ato mazany kare ho ato de anare zany de agnanovagna filazagna amin'izany areo any ambony hetahetanay vahoaka eto Andrevirevo le tanàna teto Andrevirevo zany misy fifidianana tsy ara-dalàna ary lanty tamin'ny herisaitra zahay fa epaka jado bisika dictature reraka kolokolo any Antalàha zakazakana orinasa natera-tany vahiny ny tany fiveloman'ireo mponina ao amin'ny commune Ambohitralana na distrika Anantalaha efa tafiakatra 740 hektara ny tany ampiasain'ny orinasa amin'izao fotoana izao ary mitony fakanan-kery ny tany'ireo mponina miaraka amin'ny fanimbana ny voly araka ny fitarainana hiditra ray volana ny alatsinainy ho avy izao ny fanoheram-ponina ny fibodonan'ny tany ka hanaovana izy ireo antso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny raha ratsy atongavana amin'ny fifandonana amin'izao fotoana izao letra tamin'le 17 zany tsy eto mbola mivahany tologno mantiky zisiky heto satria sanatria sao takatra fahatezeram-bahoaka zany satria le fahatezeram-bahoaka zany tegna iarovanay maloha atry heto ka mitaky ny zony mahamalagasy zay mba hitsinjoviny le fitondram-panjakana ankehitriny zao mba ahazony rariny sy ny hitsiny zay fokon'ologno amin'ny faritry zay jijiny le teratany vahiny ty magnararotro zahay io takoatrin'izay fahafaingany nony fa mahagnaholagna amin'ny fitondram-panjakana zao mba hamaha ologno takoatrin'ilay fahitanay
fa misy mivaha ankehitiny. Antoliara mahatsapa ovo ilika ireo miaramila amin'ny sotroronono manoloana ny tsy fisitrahana ny zo tokony hananana eo amin'ny fandraisana fisotrondronono amin'izao fotoan'izao. Izy ireo izay manao antsoavo amin'ny fitondrana mahefa hijery akaiky ny raharaha momba azy amin'izao fotoan'izao. Koa misy ny fangatahanay Andriamatoa President mikasika ny alignement. Tsy misy mahay an'io na zazakely na olon-dehibe hoe enligner les pensions. Nanomboka ao amin'ny sous-officier supérieur ka hatramin'ny officier généraux efa nahazo an'io alignement io. Koa mangataka ny sous-officier subalterne fa mijaly karaha mana gardien no azy. Mba tokony harenina io karama io zany Andriamatoa President Mikaely. Mangataka aminao zahay fa ohatrany karaha mana gardien fotsiny karaha mana iaho. Manana ola zahay mikasika ny hoendisiny karaha mana io. Satria nanomboka tamin'ny 2006 niovany hoendisy io isika miteny zao. Ka lafa nagnamiady ny fitondrana taloha nanomboka tamin'ny 2008 novembre 2008 nampidindreo tamin'ile bulletin nay l'indisy vaovao hoe ohaty zao sergent chef natao indisy 755 novana indisy 1150 nefa le 1150 io tsy andrasy karama fa le indisy tamin'ny 755 igny avao no karama mipetraka ao. Isaky mijery karama ao zay sambola dia malahelo mifonay satria zavatra sandoka ny indisy napetrandreo ao fa tsy andrasinay karama. Fa le indisy taloha avao no montant ao zany indisy taloha le indisy mipetraka ao tsy andrasinay karama raha io. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny raha-pitondray ary tomboky lasy tombovavy veloma tomboka. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.